Ny fifaninana iraisam-pirenena kosa Madagasikara tamin'ny herinandro ity, tsy inona izany fa fifaninana teo amin'ny taranja Osho andiany fadimy fiadina tompon-daka ny Afrika. Nanjakany zareo Egyptianina tanteraka ity fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika ity satria dia mety volamena enina no norombahan'izy ireo. Firenena afrikanina 12 no nahatonga solon-tena teto Madagasikara saingy ny telo tamin'ireo ihany no nitondra mpitratroka hofitinina aminao ary aloha ny vokatra izany faninanana izany. Nanjakandry zareo Egyptianina ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny taranja Osho izay nitanterahana teto amintsika nanomboka ny 5 septambra teo ka ny farana androany. Metaly volamena enina no azon'ny Egypta. Teo amin'ny sanda na ny kompa zany dia izy ireo avokoa no nivoaka mpandresy. Mbola lavitra ny elanelana ara-teknika raha miohatra amin'ireo firenena arabo isika hoy Andriamatoa Ramaherson José filohan'ny federasiona. Sarotra be miletsaka zao efa mahita kama nanao fa mahita androany efa vita tapatra ny compétition ny combat. Tao vavy eo misy kely miletsaka combat sanda tsika teknika tena tsy mahay manjay menjery be da be défense tsy mety fa zay Egypte sy Libya efa ela be mandeha international compétition international foana io fixe manao mianatra tsy tena mitovy atsika Madagasikara ola ankizy mianatra après samedi fotsiny manao atelinement. Zay sarotra be fotoana kely izy tolo zoro matin valo sasany jusqu'à hariva manao atelinement foana misy trano eto problème te fola karakara compétition efa samy zao lany 240 millions efa lany mizara androany manao defi ministère 50 millions tsy tavavoka ny fola fa taratasy fotsiny manaytsika. Toy izao ary ireo vokatra hafa teo amin'ny sanda. Vehivavy latsaky ny 20 kilao Mayada Ali avy any Egypta ny larina voalohany, larina faharoa Andriamiarso Mioratina avy eto Madagasikara. Teo amin'ny lehilahy latsaky ny 20 kilao larana voalohany Andriamisarvelona avy eto Madagasikara izay voazotra tompon-dakan'ny Afrika kanefa dia tsy niady satria tsisy mpifanandrina taminy. Teo amin'ny latsaky ny 12 kilao skajy lehilahy larina voalohany Mahmoud Atef El Said avy any Egypta, larina faharoa Ratovy Menjanahary avy eto Madagasikara. Lehilahy 12 kilao Islam Mohamed avy any Egypta larina voalohany voazotra tompon-dakan'ny Afrika rehefa nandresy any Ratolo Janahary nantenaina avy eto Madagasikara. Eo amin'ny latsaky ny 90 kilao skajy zalahy ihany io larana voalohany Almoataz Ahmed avy any Egypta, larina faharoa kosa i Mohamed avy any Libye. Teo amin'ny lehilahy latsaky ny 15 kilao dia Ndene Top avy any Senegal no voazotra tompon-dakan'ny Afrika rehefa naresy any Karim Ibrahim avy any Egypta. Latsaky ny 70 kilao larina voalohany Aljanad Almanalik avy any Libye rehefa nandresy any Dembe Bondeana avy any Senegal. Latsaky ny 70 kilao larina voalohany Ahmed Ibrahim avy any Egypta rehefa nandresy any Moussa Fall avy any Senegal. Teo amin'ny latsaky ny 20 kilao dia Almaid Al-Sayad avy any Egypta no larana voalohany, larana faharoa kosa i Mohamed Oussima avy any Libye. Teo amin'ny tao na ny kata ihany koa dia mbola ry zareo Egyptianina no nanjaka izay mahafehy tsara ny teknika an'izany fahaizana mampiseho ny tao izany.
Firenena afrikanina 12 Zambie, Sénégal, Tunisie, Égypte, Afrique Atsimo, Congo Brazzaville, Comore, Libye, Nigeria ary Madagasikara nahatonga tompona andraikitra ao amin'ny fédérationna teto Madagasikara. Saingy firenena telo ihany kosa no nahatonga mpiatroka dia i Sénégal, Égypte, Libye.